Nomena tamaymaipona ny MCT Seimady ireo olona trabona amin'ny tokantrano 7 vokatry ny fiotsahan'ny tany tao amin'ny Fokontany Lazareth Nord, secteur Pasira tamin'ny 9 Martsa lasa teo iny. Nahazo fanampiana vonjy ranovaky avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe. Satria ny vavan'ny vahoaka hentigny aminay zay mitondra le hafatra. Zay ny maha député. Ka tonga tagny ny hafatra. Zay na tonga ny ministra tonga taty. Fa le tany tsara hoentsika fa efary amin'ny Seimady. Fa anatin'ny fandaminana zegny atsika. Anatin'ny fandaminana manao zavatra tsy mora. Ny filohantsika zavatra koa fa teneniny omeny ataony tsy maintsy ho tanterahiny. Ka eto dia tsara hoentsika fa atao zay zavatra zay. Mahatsiaro tena misy mpiara trabony ireto izy ireo manoloana zao tolo-tanana sy fanampiany zao. Ny soro aketo zany dia le famparetana ny député teo hoe fa amin'ny fotoana fandaminana zany amin'le fahazahoana tsy haiko na trano na tany amin'ny Seimady. Dia misaotra sady ny filohan'ny Repoblika naniraka ny député laza anazy ampahabe maso amintsika eto.